nanangena bajujuranga Vula 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 Jangan takila kesna Nafat kartua Ratsi mana nate gua Ternim terus kasih apa kai modal sur miabus kita fatu cun sana sunjuk kinumas nefza sidarana naiten wetas Rencana di Remadi. Dari penpanarana ya aturan sekundo hamezan det konkreto ambi fumba ofisial. Di ruang telepon buki awanatin. Di review magazine namu wane kizi yento nakatamrumbe fultona yanjua. Di rekambe fulwa nuisa de buki. Izay zany a nuisandreo boky ao anatin'ireny carton reny moa mbola misy ao anatin'itony carton tony angamba mbola tsy voavoaka dia arak'izany moa dia ny fikambanana atao hoe livre sans frontière fikambanana ireo zany a no nitotona fotsy nahandro namasaka an'ilay fahatongavan'ny boky taty miaraka amin'ny rindra zany anisany hoe ny olona any an-tafy tsy mahalala mihitsy ny hoe livre fikambanana livre sans frontière hoe ohatran'izy ary zany andritsy azy zany ohatran'inona ary zany andritsy azy zany fa rindra zany a no savalalana sy nanoritoran'ny zareo a mikasika hoe misy ohatran'izao a misy ohatr'izao a dia raha tsika mahita fa reo izy fa tonga zao matsara dia ho fanampin'izay a dia misy cahier misy cahier eo omena manokana pilorana manokana ho an'ireo ankizy hanala CPE dia efa mpamengavy an'ilay ankizy hanala CPE a 12 moa isan'ny zareo a handroso ety Vale. Save. Food. I can be food. Ny azoko lazaina moa mikasika an'izao fanolorana boky izao a dia noho ny fahatsapahindrindra fa ny fampianarana dia mananjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana ny firenena ary tsy adino ny firenena dia izao izy nanolotra izao boky rehetra izao mpianatra tsy handaraka ilombiandoha fa hiezaka arak'izay azo atao a mba hanabe a sy taiza ary hanome fahalalana feno ho an'ny ankizy marina fa sarotra dia sarotra zany amin'izao fotoana izao kanefa ny fahatongavan'ireo boky ireo angamba raha misesy mata dia efa misy fitaovana hoentina manatsara ny asantsika mpampianatra ka dia izay a no azoko tenenina sy ambara aminareo ary farany satria moa misy malagasy vahiny nandray anjara sy nanampy tamin'izao hiezaka izao dia nisy zany ny fiteny voafe aminy hoe ny fandendehanana no ahitana namana
ny fahitana namana ahitana ny resaka ary ny firesahana dia azahoana ny toky ary rehefa misy ny toky a dia misy ny fifankatiavana ary rehefa mifankatia dia misy ny fihavanana ka rehefa mihavana ny olona na tsy mifankalala akory ary arindra zao tsy mifankalala tamin'ny olona tany an-dafitany a fa noho izay dikana nalehan'izay hoe mifankahita mifampiresaka fametoky mifankatia dia misy ny fihavanana dia tanteraka izao fanolorana an'izao boky izao ka dia ny azoko atao a dia misaotra antsika rehetrarehetra engany Andriamanitra manan-karem-pahasoavana androtsaka 100 eny a ny hery hoentintsika mampandroso an'ity tany razantsika eto Andriantsiazo ity dia izay ngamba ny tenika fa dia faranako a dia manao veloma mandra-pionanareo any koa farafarany eto ny fitenenako sotra sorana nisokajin'olona rehetra ary a dia iangaviana ny solotena ny mpianatra anankiray a hijoro anao an'izay fisaorana izay misy olo-tena ny ankizy rehetra aho mandray fitenenana fohifohy misaotra an'Andriamanitra nahatafavory antsika rehetra eto misaotra niraizay mikarakara ka nahazahoana ary nahatongavana izao fanomezana izao misaotra manokana ny livre sans frontière nisafidy ny sekolonay hanaovana izao asa soa izao faly izay mpianatra ka mankasitraka anareo Andriamanitra ne hamalisoa anareo misaotra Tompo satria azafady dia sady fangatahan-dalana ho an'ny olona iteny a fanomezam-boninahitra ny olona izay itenena voalohany teny ambara dia soratsika mianakavy mandrakariva Andriamanitra satria noho ny fitsimbenany sy ny fitantanana dia tafavory eto isika mianakavy ary tonga soa tsy avotsampona teto amin'ny toerana andretsy azy teto a ireo izay tondra n'izao fanampiana izao dia ho azy rerianany iny dia rasy ny laza ary voninahitra fa mifahasoavany kosa dia ombantsika mianakavy mandrakariva manarakaraka an'izay dia isaorana be da be anareo mivady indrindraindrindra moa irindra sy ny fikambanana livre sans frontière zay atao hoe kolokolo a dia natongavana zao fanomezana zao a aty ny sekoly Masinday Niasy dia Lohila Andriantsiazo tsy hita zay ho lazaina fa avaliana tsy ambeazana hoe fitenenana noho izay fanomezana zay a ka ny teny ambara dia hoe mankasitraka mankatelina engany fahasoavan'Andriamanitra ombanareo tsirairay avy indrindraindrindra moa rindra zay atao hoe angadina nanana sy vinahitana matotongo zao dia misy ny fiarahany tamin'ireo namany a sy ny livre sans frontière tany ivelantany dia tonga taty tanindrazana somatsara ireo boky izay heverina hoe anana tombony lehibe tokoa ny sekoly eto Andriantsiazo eo koa moa ianareo vady zay atao hoe raha nisy aza ny fanomezana avany raha tsy nisy anareo ny karakara sy nandray tany amin'ny serana tsampo tany dia tsy tonga tetika dia isaorana be dia be anareo engane mba ho salama vita ny didy sy andraikitra zay hiatsonoantsika mianakavy tsirairay avy dia tonga ty amin'ny toerana moa izy dia tsy fa dia mankasitraka mankatelina dia eo ihany koa moa ianareo mpanao gazety zay atao hoe farany fitenenana hoe le fitenenana kanefa ianareo ny tena hatafitan'izao fanolorana teto zao a dia
engany anareo a mba ho ambinin'andriamanitra an'izay atao dia mba vita soa ny asa fa ny asa fanaovana gazety moa fa sarotsarotra ny ko amin'izao fotoana izao ka dia zay angamba ny teny tsotra sady foy a avaty amin'ny solotena amin'ny fiangonana fa dia mankasitraka mankatelina saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy. Alamlamna tsara, alamna tsara. Ao e sambo toerana Andriatsiavo ity zany a dia tamin'ny taona 5,570 sy arivo tany amin'ny mpianatra telopolo tany hoany ny atombohany amin'izao vanim-potoana izao izy zany a 5,20 ny mpianatra eto aminay. Raha ny resaka fitaovana aloha zany dia atao hoe tsy ampy indrindra eo an'ilay fitaovana enti-mana be ho an'ny mpampianatra. Mpianatra moa misy ilay efa nomeny fanjakana dia ampiny reto nomeny malala-tanany reto dia hiverina fa ho zava-dehibe ary hampandroso amin'ity sekoly sy ny fiangonana ny fahatongavana izy ireo.